Vatsympana entin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Vavakantsika tompoko, ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, misaotra anao izay noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny indrafonao ka mbola velona hatrapamonjena tratry maraina ity. Miarabanao ampanetretena manorika ny tongotra masina ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka satria mendrika ho anao izany. Aidino aminay tsiraray avy ara-ny fanainao masina, azahoanay mandray ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ary ny mpanomponao kosa Jesosy dia aoka izay tianao ambara ihany no voambarako. Dia mitenena Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta fa voninkiana anao izay mpanomponao. Ho anao ny idera sy ny atsara voninahitra mandrakizay. Amen. Manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famindrapo avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina ao amintsika tsiraray avy. Ary dia ampitiavana mandrakariva no azahoako miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity amin'ny alalan'ny vatsim-panahy izay omeny tombo antsika. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izany vatsim-panahy izany dia ao amin'ny bokin'ny Amosa toko 4 andininy 12 tapany 2. Amosa toko 4 andininy 12 tapany 2. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria hanao izany aminao aho dia miomana hiaona amin'Andriamanitra ry Israely io. Amen. Miomana hiaona amin'Andriamanitra ry Israely io. Izany tenin'Andriamanitra izany no tonga amintsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary azahoana manatsoaka ny loha hevitra hoe ny fiomanana tsara indrindra. Ny fiomanana tsara indrindra. Fotoana sy andro vitsivitsy sisa dia hifarana ny volana septambra amin'ity taona ity, ary dia afaka 3 volana hifarana sahady ny taona 2024. Ho avy sahady ny taona vaovao ao aorianan'izany, ary miara-mahatsiaro sy miara-mahatsapa itsika fa izao tontolo izao, na ny mino na ny tsy mino, dia manana fahazarana rehefa mialoha ny taona amin'ny fifanakalozana sy ny firarian-tsoa. Ao anatin'izay indrindra no maharesy maharay tsika tsiraray avy ny tsodrano na ny firarian-tsoa manao hoe mba ho velona lava andro iainana, hanana fahasalamana feno sy tanteraka. Kanefa ny zava-misy sy ny zava-miseho eto amin'izao tontolo izao ity dia miara-mahafantatra tsika fa isaky ny segondra iray dia misy olona iray koa maty eto amin'izao tontolo izao ity. Ary izay no mahatonga ny fanontaniana hipetraka hoe dia efa niomana tokoa sa efa nanana fotoana niomanana ve reny olona izay mahafoy ity tontolo ity sy ndaosy ny fahafatesana isaky ny segondra. Ny zanak'olombelona dia miezaka ny manosika sy manataraiky ny ora izay hafatesany, izany hoe mitady ny fomba rehetra mba hazahoana andro lava iainana. Kanefa mila mahatsiaro tsika fa raha tsy nandray an'i Jesosy Kristy tompo dia tsy afaka mihitsy ny handray ny famonjena sy ny fiadanana aloha ahafahana miatrika izany zavatra rehetra izany. Raha tsaroantsika tsara ny tenin'ny mpanjakavavy Elizabeta voalohany, mpanjakan'ny
Angletera, isaky ny fotoana sy ny ora dia ny vonina sy niezaka mandrakariva izy nanome izay fananany sy izay arenany mba hahazahoany tombona minitra iainany eo amin'ny fiainany. Izany hoe nitady ny fomba rehetrarehetra izy zany mba hahatonga azy ho lava andro iainana. Ny fotoana riavako dia tahaka ny ony anankiray izay mikoriana tsy azo ferana na hajanona, ary ny andro sy ny ora dia tsy azontsika ho ferana koa fa tsy maintsy miroso hatrany. Ao anatin'izay no manao ny safidy ny amin'ny lalan-kaleny sy ny ho fiainany ny tsirairay avy. Ny voalohany dia ny fiainana miaraka amin'i Jesosy izay hananana fifaliana mandrakizay any an-danitra raha toa ka mindro sy matoky azy ny olona anankiray. Ny faharoa kosa dia ny fahoriana lavitra an'Andriamanitra satria tsy mila an Jesosy Kristy Tompo ny olona anankiray fa mieritreritra izy fa vitany avokoa ny zavatra rehetra. Ary izay indrindra no mahadiso fanantenana sy mahadiso hevitra ny olona araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, toko 17, andininy 17, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary Andriamanitra niny tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Nisy ny fotoana izay tsy nahafantaran'izao tontolo izao an'ilay mpamonjy. Kanefa kosa rehefa nalefa an'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo noho ny hatsarany sy ny fitiavany, dia mazava ho azy fa ny fahatongavany Jesosy Kristy Tompo no manosika ny tsirairay avy mba hibebaka, satria tsy mahafantatra ny avoky ny ampitso ny tsirairay avy. Ny fanekentsika sy ny fankataovantsika ary ny fandraisantsika an Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy sy mpanapaka ny fiainantsika no antoky ny ho avintsika mandrakizay. Raha azontsika sary an-tsaina moa sy raha efa nahita itsika fa eo amin'ny cadran solaire dia misy soratra manao hoe Suprema Haec Mortis Forsan Tibi. Izany hoe ity ora ity no mety ora farany ho anao na koa mety hahafatesanao. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny tsara indrindra dia minoa an Jesosy Kristy Tompo amin'izao sekondra sy minitra ary ora izay hitenenana sy hanambarany ny teniny amintsika tsirairay avy. Ary izay no mahatonga azy milaza
ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:17 manao hoe: mihaino ny feoko dia ho Andriamanitra reo aho. Mila miomana antsika ry havana mba eo amin'ilay tompontsika sy mpanjakantsika. Ka ny fiomanana tsara indrindra dia n'izao dia efa homany ny ho avinao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, sika tsiraray avy kosa hiambina mandrakariva fa tsy fantatritsika ny fotoana sy ny ora hiavian'ilay mpampakatra. Vavaka antsika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay, eo misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao. Misaotra anao izay ny amin'ny fahatsimpanay izay nomenao anay, satria manoloana n'izao fiainana izao sy eto amin'izao tontolo izao, iza tokoa ny moa ny tsy mitady ny fomba rehetra mba hahazahoana tombonandro misimisy hatrany mba hiainana sy ho velona, hahatsara ny fahasalamana ary ny faniriana dia mba hanana fahasalamana feno sy tanteraka. Kanefa izany rehetrarehetra izany, Jesosy, dia zava-poana ihany raha tsy mino anao zahay, mandray anao zahay ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainanay. Bebaka eo anatrehanao izay Jesosy, satria miaina mandrakariva ao anatin'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny famafisam-po ary ao anatin'ny fahafatesana amin'ny lafiny rehetra. Mila mahatsiaro nevo zahay Jesosy fa ny fiainanay zanak'olombelona dia tahaka ny rivotra, tahaka ny rano izay mikoriana ihany koa, ary tsy azo ferina rehefa tonga ny fotoana sy ny ora. Ampianaro ny tsiraray avy Jesosy mba hiambina, hibebaka, hiomana, hanomana ny mandrakizay. Hisafidy ilay fifaliana maharitra dia ny miaraka aminao, mahatroky anao ary mandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Jesosy io, ampio ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny herin'ny fanainao masina mba handray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka, ino sy anaiky, manomboka amin'izao segondra izao, fa izay mino anao ihany no hanana ny fiainana mandrakizay. Ampianaro izay hihaino mandrakariva ny feonao, dia ho Andriamanitray tokoa ianao. Misaotra Jesosy, mankasitraka noho ny amin'ny fahalebiazan'ny fitiavanao, ary dia manolotra anao ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay zahay, fa ny fiomanana kosa ho aminay tsiraray avy, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana. Ho anao ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia. Amen.